Miarabantsika rehetra indray ry havana izay manaraka nyity fandaharana ty. Temba nazava kely aminao a tena tanjona. Milohany a ny tondrako ny tenin'Andriamanitra anankiray izay nambaran'i Jesosy any amin'ny Matio 4:24 any dia mba ho resako kely aminao aloha mba hazava tsara anao ny tena tanjony ty fandaharana ity. Voalohany indrindra aloha dia izao ny tena mba hitoriana ny filazantsara nyraisanao ny famonjena. Zay aloha ny tena tanjony ty feo ny fahamarinany ty, satria raha tsy voarainao aloha ny tena votoaty ny planin'Andriamanitra. Le any amin'ny Jaona 7:1 hoe nitiavan'Andriamanitra an'izao tontolo izao dia nanomeziny an'io zanany lahy io mba tsy ho very izay rehetra mino azy. Zay ny tena tanjona aloha izay tian'Andriamanitra ho zaraina amintsika. Ny faharoa dia izao, manoloana ny fampianarana be dehibe izay mikoriana eto amin'ity zao tontolo izao ity. Voalazan'ny tenin'Andriamanitra zany any amin'ny Efesianina 4:17-20 hoe fampianarana izay tena marobe izay mahatonga ny olona ampitambolombolen'ny rivotry ny fampianarana samihafa ozy ny soratra masina. Zany misy karazana fampianarana be dehibe mikoriana eto ambonin'ny tany dia nomen'Andriamanitra ty teny ity ho antsika. Ny soratra masina moa lazainy ny tenin'Andriamanitra hoe hozy Jesosy raha mivavaka izy any amin'ny Jaona 7:17 no ahitanao an'ity teny ity hoe manamasina azy amin'ny fahamarinana. Dia ny teninao ozy ny fahamarinana. Voalazan'ny Tompo koa amin'ny Jaona 5:9 andininy fa 1:30 sy ny 2:30 fa raha maharitra amin'ity teny ity ny olona ty atao hoe soratra masina ity dia afantatra ny marina. Zay ny mba tiako zaraina kely aminao, milohany tena resahako kely aminao ity fanambarana ny lazain'i Jesosy io. Ary fahatelo farany dia mba tiako koa nresahana aminao fa ny fanahy masina izay nambaran'ny tenin'Andriamanitra ho an'izay rehetra nandray azy dia mitondra zavatra be dehibe. Za raha manambara aminao ary mitory ianao ny tenin'Andriamanitra eto sy ny fahaizako mihitsy no hitondrako anao an'izany tenin'Andriamanitra izany eto fa nisy fahatsapana n'ity fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra ity hoe ahazo hery ianareo izy amin'ny latsahan'ny fanahy masina aminareo ary io fanahy masina io no mitondra ny fampianarana. Raha mijery ny Jaona 4:14 ianao dia manana ndraikitra tahak'izao ny fanahy masina, sady mampianatra, manolo-tsaina, misolo vava, papahery hitanao daholo zany ny andraikitra ity atao hoe fanahy masina ity. Ito tena ity fanahy masina ity ny tena hianteherako hanampy mba hizara aminao ireo fahamarinana marobe ato anatin'ity soratra masina ity izay raha mamaky tsara ianao dia misy zavatra fahamarinana be dehibe tokony ho fantatry ny olona ato anatin'ity baiboly ity. Androany hiresaka fahamarinana anankiray izay hitranga eto amin'ity zao tontolo izao ity nambaran'i Jesosy Kristy Tompo. Jesosy ry havana rehefa mampianatra Andriamanitra io
tsy mataka ny olombelona nareo karazana filozofa isan-karazany, nareo karazan'olona tonga tety ambonin'ny tany mamorona karazam-pivavahana fa Andriamanitra tonga nofo teto ambonin'ny tany io a mampianatra ary manoro. Azonao jerena tsara ange zany ary azonao amarinina tsara ny tenin'i Jesosy e. Fa androany a Timothée 5:20 ety zavatra hitranga eto amin'izao tontolo izao ty zavatra ty zao no voalaza zao hoe isy fahoriana ozy lehibe izay hiatra eto amin'izao tontolo izao zay mbola tsy nisy toa azy ozy hatramin'ny namorenana n'izao tontolo izao. Fahoriana lehibe no atsoiny Jesosy ny izany zavatra zany hitranga eto amin'ity izao tontolo izao ety. Tiako tsindriana kely aloha mialohan'ny tena resahako kely an'izy ity a aminao a dia izao milohan'ity zavatra hitranga ity nefa tiako zaraina aminao ilay tenin'i Jesosy hoe mahatsara anareo ny fialako fa raha tsy ala tsy ho avy ety aminareo ny mpananatra aka ny fotoanako ny tompo mba hiangalana ny mpino a eto amin'ity izao tontolo izao ety. Ity ny fampianaran'i Jesosy sy ny toroteniny rehetra ravana dia mampiomana antsika izany karazan-javatra hitranga atoato zany. Raha mandre an'izao ianao sanatry ngamby ianao mety hiteny hoe ohatra ny fampianarana sy toriteny mampatahotra zany zavatra ataonao zany, tsy ry havana, tsy manafina anao an'izany mihitsy ny fanahy masina fa tiany ny fanahy masina ianao tena mba hiomana tsara fa tsy maintsy marina ilay voalazan'ny tenin'Andriamanitra eo Matthieu 4:20, Marka 7:20, ny Luka 1:20, misy an'izao fanambaran'izao hoe ny ray ho raisina ary ny ray ho avela. Hatrany amin'ny fampianarana any amin'ny Korintianina 2:10-12 voalazan'ny tenin'Andriamanitra fa tahaka ny ray ny mpimaso dia ovana ny tenantsika. Nambaran'ny apôstôly Paoly any amin'ny Korintianina 2:4 koa fa iseho eny amin'irao ny lanitra ny tompo a aka ny mpino. Roviana nga hoe ianao tsy misy daty ato, tsy misy volana, tsy misy taona fa zao no nambarana na ny anjelin'ny lanitra aza tsisy mahalala an'izany fiheven'ny tompo eny amin'irao ny lanitra. Ny afantaranao azy fotsiny fa fakaiky dia izao ny famantarana marobe izay napetraka Andriamanitra ato anatin'ity soratra masina ity. Misy famantarana maro ato mba tiako ianao tena mba anaraka tsara ireo tenin'Andriamanitra ireo. Androany a raha manaraka an'ity ianao mba hanampy ianao kely hanampy ianao kely mihitsy amin'ny andraisanao an'ireo famantaran'ireo sy ny mba hianaranao ireo famantarana izay hitanao ato anatin'ity soratra masina ity. Jereo iny Timothée voalohany 2:7 Timothée 2:7 hitanareo ireo famantarana be dehibe. Dia mangataka anao mba jereo kely ny fiarahamonina hitanao eto amin'ity izao tontolo izao ety. Jereo tsara ny fiarahamonina manomboka eo manodidina anao dia jereo ihany koa ny zavatra mitranga erana izao tontolo izao, ty kontinanta 5 eto ambonin'ny tany ety arao tsara. Dia hitanao nge ny fahamarinana izao tenin'Andriamanitra izao hoe ho avy tapoka tahaka ny mpangalatra ny tompo. Izao fotoana iandrenesanao ny teny izao zany raha ny tenin'Andriamanitra no jihoina dia efa segondra farana izao angalan'ny tompo ny fiangonana. Tiako marihana tsara fa tsy fiangonana tahaka ny eritreretintsika akory ireny fiangonantsika ireny trano ireny iteneniny io. Ny fiangonana lazainy ato dia ny mpino nandray an'i Jesosy Kristy ho tompo. Ireo ilay voalaza ny Matthieu 5:20 ilay virjina 5 endry izay niaro tsara ny fitafiam-panahy. Averiko aminao tsara
ny ambina tsara ny fitafiam-panahy. Zany eo ambarany tenin'Andriamanitra Matteo 5:20. Koa raha manaraka an'izao hafatra izao ianao izay aloha no fanambarana napetrako ny tompo milohany nidirany ity le hoe fahoriana lehibe ity. Ty fahoriana lehibe lazain'i Jesosy ity ry havana, misy fanambarana imbalo ato anatin'ity soratra masina ity efa hatrany amin'ny bokin'ny Daniela any manambara io fotoana 3 taona sy tapany io any amin'ny bokin'ny Daniela any. Milaza an'io ny tenin'Andriamanitra ary milaza an'io bokin'ny Apokalipsy fa misy andro 80 sy 260 taona 1260 jours. Raha isainao zany dia 3 taona sy tapany le fetrandro. Voalazan'ny tenin'Andriamanitra fa ivoahany io le fahoriana lehibe io. Tahaka izao ny endrika izy io ato anatin'ny soratra masina mba tiako ianao mba hanaraka tsara ary mba hanampy anao koa amin'ny famakiana Baiboly. Mangataka anao raiso ty toko anankiray ity toko anankiroa azafady ny toko faha-enina ray amin'ny bokin'ny Apokalipsy dia ny toko faha-40. Raha mamaky an'ireo tsara ianao ary mandeha jerenao tsara miadan'ireo dia ho hitanao zany hoe inona ny zavatra hitranga ao anatin'ile tenenin'i Jesosy hoe fahoriana lehibe izay hitranga rehefa lasa ny fiangonana, rehefa lasa ny mpino. Mety mametraka fanontaniana angamba ianao eto am-pandrenesana an'izao tenin'Andriamanitra izao tahaka ny nataon'ireo olona tany amin'ny Petera, epistilin'i Petera voalohany toko faharoa any misy an'le hoe efa rena inge zany efa hatramin'ny ela inge nisy an'ity tany ity tsarovo ry havana fa izao no nambaran'ny soratra masina mikasika ny olona miteny izany hoe mpaniratsira. Mpaniratsira efa nisy hatramin'ny ela zany maninona zany. Eny tsy maninona ange ianao na inona tsino aloha fa tsy maintsy hambarako ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra. Ho iaho taminao somary heveriko kely mba ho hitanao tsara. Ireo toko anankiroa lehibe ireo dia ahitanao ny zavatra hitranga eto amin'ity zao tontolo izao ety. Ao anatin'ny 3 taona sy tapan'io no ambaran'ny tenin'Andriamanitra le fahamarinany le ao amin'le bokin'ny Apokalipsy toko 13 le hoe fanjakan'ny bibidia. Raha manaraka tsara ianao amin'ny Tesalonianina voalohany toko 4 misy an'le tenin'Andriamanitra hoe lehilahy inota. La bête ozy ny voalazany, bibidia moa voalazany amin'ny Korintiana ao amin'ny Apokalipsy toko 13. Zavatra hitranga eo. Ny any mba hampahereziko anao sy mba hanarahanao izao fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra izao sady jerevo ny tontolo iainanao dia jerevy ihany koa ny zavatra mitranga eto amin'ity kontinanta 5 manerana an'izao tontolo izao ity mba ahitanao ny fahamarinana izao fanambarana lehibe ny lazain'i Jesosy hoe isy fotoana 3 taona sy tapany hitsaran'Andriamanitra ity zao tontolo izao ety. Ary tena mahatsiravina ry havana ny zavatra mitranga rehefa tena mamaky an'io ianao, mamaky an'io le toko anankiroa eo. Koa androany ianao ty afara ty moa sady nataoko fampianarana no fampitandremana koa nataon'ny fanamasina ho antsika mba hananantsika tena fiomanana tsara satria tsy dia ny hoe natao andaniana andro fotsiny ny andrenesana tenin'Andriamanitra tahaka izao, tsy hoe natao koa hoe andaniana fotsiny hanaovana programa anankiray dia mba fifaliana mba misy programa tahaka izao, fa tena zavatra lehibe amin'Andriamanitra ny fanahinao. Averiko indray mandeha tena zavatra lehibe amin'Andriamanitra ny fanahy ao anatinao. Koa androany raha mandre an'izao ianao ho ato hoe aza atao resaka fahalalana fotsiny eo am-pelatananao ny andrenesanao an'izao hafatra izao fa tena mba ataovy fotoana anankiray tena andraisanao dingana fanapa-kevitra eo amin'ny fiainanao
Ny fiainana manko ry havana tena tsarovy tsara, ilaina ny maka fanapa-kevitra tahaka izao satria miankina amin'izay ny fiainanao ao aoriana rehetra. Hoy aho taminao hoe ity fandaharana hoe ny feo ny fahamarinana ity dia ho renesinao eto isaky ny alahady amin'ny 5. Izay tiako mihitsy ianao mba tena hanaraka tsara, ary tiako ihany koa ianao mba hitombo amin'ny finoana satria izany koa no tena zavatra tanjona anankiray mba hanaovana an'izao fandaharana izao. Mba hitombo amin'ny finoana ianao mba ho marina aminao mihitsy izany hoe olona feno ny fanahy masina ianao ampiasain'Andriamanitra eto amin'ity tany ity melohany hanaovan'Andriamanitra ireo programan'Andriamanitra izay nambarako taminao teo. Naiza naiza toerana misy ianao, na inona zavatra hoe fiangonana misy ianao na fikambanana misy ianao izao ny ataoko anao, dinio ary jereo tsara ny fiainanao manoloana n'ity tenin'Andriamanitra ity fa ny fanahy masin'Andriamanitra no mampipita izao hafatra izao. Hijanonao dia hivavaka manokana ho anao aho, ary tiako ianao mba ka fanapa-kevitra ny tokantrano any amin'izao fotoana izao mba handraisanao aloha voalohany indrindra an'i Jesosy Kristy ho Tompo, ary faharoa mba hanananao fiomanana tsara eo amin'ny fiainam-panahinao amin'izao andro pahavelomanao izao. Hivavaka ho anao hamarana n'ity fotoana ity dia ho aminao any ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo. Raha eo misaotra anao lehibe aho amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ny amin'ity teninao izay nahambara teto ity mba hitondra fahazavana, fandresen-dahatra any anatin'ny olona satria izany ny asan'ny fanahy masinao rehefa tonga handresy lahatra ny fahotana, ny fahamarinana ary ny fitsaran'Andriamanitra. Tononoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo izany vavaka izany. Amen.